atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Iza no mahery vaika tantara nosoratan'ny Tojonirina sy Lentsy Arlana. Mpilalao ny tantara Ari Komsarandry Sofaniry Faly niaraka tamin'ny Petra Obelina ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baky Sarano Alvondy. Iza no mahery vaika fizarana faharoa tantara no tofosainy manimbotra. Manero andro fa enina sady farany. Ahoana? Mbola misy aina ve sasanatsika efa maty koa? Mbola mena fa tsy mahatsiaro tena fotsiny tika. Dia ahoana re zary ny anovantsika n'ity olona ity? Inona no afaka ataontsika azy aty anaty ala ty? Ny andro alina fa tsy hoe mba mazava akory. Manodidina koa moa tsisy tanàna mba hoe ilala vonjy. Ka maninona aloha raha mba handramana velomina ihany le fiara sao mba handeha dia entina miverina any tanàna izy tsaboana. Eny tokoa tena marina zany. Olivier? Ay, efa neva. Fa ozo maninona ty nareo e? Tonga izay hanavitra anareo e. Tsisy naninona nareo. Za Serenary fa tsy maninona fa le sofery io zao no mbola tsy mahatsiaro tianako ny sovalin'le mpamosavy mantsy izy teo. Zany ve? Ary le mpamosavy efa matin'le faratra? Fa ahoana koa no nahafantarandrian'izany? Ka dadamanga angeny nandatsaka ny tampibebe Lizy. Ay, tena bebe Liza tokoa io mpamosavy io. Eny le roa. Fa ao aloha nareo amelomako an'ity olona tsy mahatsiaro teny ty e. Verina osy Tsy ho sitrana amin'izao zavatra ataon'ny dadamanga izao ve olona io? Zay ireo fotsiny aloha kia. Zay nisaotra ny Zanahary fa velona ihany izy. Hoay marina. Tena nitsangana toy ny tsy naninona akory le sofera marina. Tena mahavariana tokoa ny odinao ry dadamanga. Ny odinao mihitsy ny mahery vaika noho ny amin'ny bebe Lizy. Andao aloha hiditra anaty fiaratsika dia anaingy anatitra anareo any amin'ny stansiona mazay. Ka io fiara io aza ane maty e. Zay ninona taraiky anay taty ohatry izao ka nahatratraran'io mpamosavy io anay taty e. Midira aloha fa mandeha io e. Noho ny odiny bebe Lizy ange ny nahafaty an'io fiara io e. Mba hanamora ny famonenareo. Ay fie, mba samy mafy sy masonodinareo zany. Fa ny dadamanga mbola mahery vaika kokoa. Tena marina mihitsy zany e. Tena velona tokoa ny fiarako. Hitako zao fa ny odinao tokoa tena mahery vaika ary dadamanga. Ao midira dolo e. Tafony tsy ahitan'ireo ray aman-drentsika ihany zany tsika rinako. Efa maty manko le fofona itsika. Olivier, dia tena tapa-kevitra ny any ambady any tambany vohatra iny tokoa zany ianao. Eny Rina, tapa-kevitra satria tiako loatra izy no sady tena tiako. Amin'ny sabotsy farany taona iny za sy ny ray aman-dreniko dia hidina any hanao ny fisehoana. Andre, fa ny fitiavako anao zany tsy tsapanao mihitsy. Zany eo ka tena tianao ry Olivier. Tsy tsapanao mihitsy ve zany e? Tena miala tsiny aky Rina. Fifaneva ny safidy ny foko fa ianao kosa efa nolaisiko namana akaiky. Tsapako loatra ny fitiavanao saingy miala tsiny aky. Aleo tsika hijanona ho mpinamana ihany. Eny ary, veloma mandrakizay ary ianao e. Veloma. Ohatray, fa lasa adala viny. Angano fitiavana ifanere loatra zany. Lasa ndrida loatra ny adala izy marinako.
dia tsy tapanao mihitsy ve fitiavako anao Olivier. Nahoana tsy mitsaritra mitebo anao foko nefa ianao tsy tia akory. Olivier, rehefa tsoa ihany ianao dia tsoanao aho dia aleoko tsoan'ny hafako. Ahoana tena andao an'ity tany feno kasetraketraka ity. Mahery vaika loatra ny fitiavako anao ka andeha hoentiko hatrany am-pasiny. Efa vonona reto nitady anatonako ny tenako eto ambon'ity hazo ity. Farany taona mangido any dada Sineny sy ny fianakaviako ity. Veloma mandrakizay anareo rehetra any amin'ny hafibe amakalaza ny farany taona. Viva 98.8. Andray kosa kirena fa tena ona loatra aloha nanao azy hoe ninonina kosa kiolana tsy tokony farany famonoteny zany ary aloha vakina izay voasoratra ato amin'ity taratasy ity. Taratasy nosorata rena manstilo izy ny ray aman-dreny ity. Ho an'ny Olivier, le namako tiako indrindra. Mety any mety sina ianao amin'andrasako zao fanapahakevitra izao. Satria fomba ny olona kanosa sy ny tia tena tokoa mantsy ny famonotena raha tozy ny olana sarobahana. Tsy tantoko anefa Olivier mahita anao eny an-tratran'olona fa satria tianao loatra. Mahery vaika loatra ny fitiavako anao. Atovy mifantsika tsara ho an-tsainao fa tiako, tena tiako ianao. Veloma mandrakizay samy malalaka izany. No ianao ny tena nanaovako an'izao Olivier. Tsy tapanao mihitsy manko ny fitiavako anao. Tiako ianao. Andrailina dia noho izavy olona ray ve namononao tena diso ianao niditra tamin'izany adalany izany. Mbola pesaka ny tovolahy afaka itianao anao any. Fa ohatra ny fahavalo manidiny rora efa mba hafatoza tany akilo kosa ve tsika renany efa fomba kianao nidikizo mandrea be tanana tia. Tena faly be ary Olivier. Miveriko fa tsy hidina tianao fisehoana ohatran'izao ianao sy ny ray aman-dreninao. Fanahoana kosa faneva mbola tsy mahatoky ny fitiavako anao eny anga ianao. Iza mahalalako. Bandy mivilana eo ianao hoe. Dia ianao sy mbo ambozaka sorina ny anteniko dia tsy maintsy tanterahako. Ianao raha teo moa tena tiako no sady tiako. Misaotra ary fa hono manahoana tokoa ry nahany. Dia tena tsy nety miverina niaraka taminareo tokoa ve izy na dia efa maty azy bebe Liza. Toy ny ramatoa be leo trandraka ve izy ka tsy te herika vodiko fafatsony. Nahita mangidy taty ka tsy te hiverina tsony. Rina ve? Ie. Efa tsy namatsika tsony ry izy. Fa tsy namatsika ahoana ry Olivier? Matana mony tena izy fa nefa efa nalevina fako maly izy. Ahoana tsara? Fa naninona? Inona ny olana ka nahatonga azy nanao an'izany? Navelo izany andro fa nefa fa mbola tantara lava be ny amin'izany. Fa angatsy afaka fitinina vetivety ry oa ny antony saika namono bebe Liza anay izao no tiako fantarina. Andolo anatona dadamanga fa tsy tokony efa voavaliny kosa ve za fanontaniana izany. Indray aroko. Eo morery dadamanga mba malazoanay amin'izay tena antony nanaova bebe Liza anay ohatran'ireny. Mino manko fa efa fantatrao amin'izay ny tena marina. Lasao rery dadamanga fa tena liana be amin'izany mihitsy any io vadiko io
zao ary ka ino tsara mihainao anao zay Tadamanga. Efa ny trano matetika teo amin'ny trano bebe Elisy io i Isidore sy le ray aman-dreny ny fahiny, ary efa nifankazatra tamin'ny bebe Elisy izy ireo. Zay aloha efa nilazain'ny Isidore anay dia toy izay Tadamanga. Marina tokoa zany, fa mbola betsaka nefa zavatra tsy fantatry Isidore. Voalohany amin'izany ny tsy fanomezan'ireo ray aman-dreny ny Isidore ny vidina tany ny bebe Elisy. Tany izay nividin'ireo ray aman-dreny ny Isidore taminy, ary avy eo namidin'izy ireo tamin'ny olo-kafa indray. Faharoa dia ny nanolonany dadan'ny Isidore ny felana zafikely ny bebe Elisy. Io ny tena tsy zakan'ny sain'ny bebe Elisy, dia nahatonga azy romotra tamin'ny Isidore sy ny ray aman-dreniny. Andriamanitra, tena raha tsy saina biotra an'izany ireo ray aman-dreniny Isidore. Tena mba tsy napoziko nay zany marina. Ary loko zato isan-jato fa na Isidore mety tsy nahafantatra an'izany rehetra zany akory. Tena tsisy fantan'izany. Zany ange no antony nanaovan'ny bebe Elisy anareo atreny zavatra ireny, namaly faty izy. Dia tokony hoe Isidore iray ange zany no vonoiny fa tsy hatramin'izay tsy naninona azy taty no saika ho vonoiny ohatraniniko. Ino amin'ny bebe Elisy rehefa miaraka amin'ny ambolambo dia ambolambo no ianareo nifandray tamin'ny Isidore saika namonoiny anareo, na dia tsy isidiranareo aza le zavatra. Tena enja zany marina ko. Efa nodiny bebe Elisy avokoa no mibaiko anareo hidina taty mba hamono anareo. Eny fa na dia ny accident nahafaty an'ireo ray aman-dreny ny Isidore aza dia mbola bebe Elisy daholo nanao an'ireny. Ary tena mahery vaika ange zany nodin'le bebe Elisy raha izany nampiasain'ny bebe Elisy tamin'ny tsara foana ange ny odiny fahiny, fa noho ny nataon'ireo ray aman-dreny ny Isidore no nahatonga azy nanova azy lasa ody ratsy. Nanomboka tamin'izay dia lasa mpamono olona izy. Niza olona tsy varara-tsaina aminy dia nivonoiny daholo. Dia voatery tsy maintsy vonoinao koa bebe Elisy mba hifarana teo ny famonoiny olona. Zany mihitsy. Mahery ny odinao ry Tadamanga. Andao sika anaraka no farany taona amin'ilay dia hisaotra an'Andriamanitra fa mbola tratra ny farany, dia hisaotra azady koa fa mbola tratra ny taona vaovao, ho taona feno fahombiazana sy fahasoavana ho atsika ny taona vaovao. Ho lasa ny farany taona ty amin'izay eny ratsy rehetra, fa ho taona feno fifaliana ho atsika kosa ny taona vaovao miditra eo Amen be. Viva Radio nanolotra ho anao teo Iza no mahery vaika, tantara nosoratan'ny Tojoniirina sy Lentsinyaralana, novelomin'ny Arikom Sarandry, Sofaniry, Faly, niaraka tamin'ny Petra Obelina ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Alvondy. Iza no mahery vaika, fizarana faharoa, tantara no totosainy manimotra.